Tokantrano lasibatry ny Asanjolahy, roa lahy mitambasy nandroba vola 5,7 sy iray tapitrisa ariary. Ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampidela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay ya tokantrano iray izay lasibatry ny Asanjolahy no tena iompanan-tsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha rezantsika ireto tsara ho fantatry manaraka ireto. Tratra tao amin'ny faritra ny Mahamasina ny orinasa kely iray mpamokatra taratasy hosoka feno modely ary efa vita fitombo-kase no sady misy daty. Tao ny taratasy fanamarinam-ponenana, ny takelaka karapanondro, ny taratasy mpitsarana toan'ny casier judiciaire, ny taratasy avy amin'ny orinasa izay manamarina ny fanamarinan-kasa ary hatramin'ny naoty izay navoaka ny ministeran'ny fampianarana ambony aza dia hita tao avokoa, saingy sandoka avokoa ireo taratasy rehetra izay tratra ireo. Eo amin'ny resaka halatra indray, lehilahy iray izay 13 taona no voasambotra ny polisy CSP 8 Analamahitsy ny 12 aprily 2024 vao maraina be teny Ivandry. Mbola tratra tao an-trano izay novakiny ilay Jolahy ary teo ampibatana ireo vilany saika hangalariny izy no voasambotra izao. Mpamaky trano iray hafa indray no voasambotry ny polisy ny FIP teny Tsiadana ny 17 aprily 2024 alina iny. Nentina teny amin'ny birao ny komisariany Ambojatovo ity mpangalatra ity ary nanaovana fanadihadiana taorian'izay fahatratrarana azy ireo izay. Nanomboka ny volana janoary lasa teo iny hita taratra ny fahatongavany Valala ao amin'ny distrikany Amboasary Atsimo faritra Anosiny ka velarana 3 alina Sorihetsihara ny adina sy narovana tamin'izany. Resaka halatra moto indray olona misa efatra no voasambotry ny polisy ny CSP 5 Mahamasina ny 17 aprily 2024 lasa teo iny. Mbola tratra teny amin'izy ireo ny moto misa roa izay halatra rehefa natao ny paikady sy ny velam-pandrika tsy ahafahan'izy ireo miala intsony. No entina ateny amin'ny komisaria izy efa dahy mba hanokafana ny fanadihadiana sy atao andromaso no tazomina eny amin'ny biraon'ny komisaria ihany koa ireo moto izay misa roa hiandrasana ny tompony miaraka amin'ny fanamarinana. Midika izany fa miezaka manao aintso zavatra ihany ny mitandro filaminana mba hamongorana ireo totakely izay manao asa ratsy amin'ny fangalarana isan-karazany etsiro izay amin'izao ankehitriny izao. Tany Mandritsara, resabola namonona manankaiky tao Tsarajomoka, lehilahy iray izay maty nisy namono tamin'ny fomba mahatsiravina tao amin'ny komina Tsarajomoka, distrikany Mandritsara ny aliny 4 aprily 2024 lasa teo iny. Nandray ny andraiky ny avy hatrany ny mitandro filaminana eo anivon'ny gendarmerie am-pirenena ka voasambotra andro vitsy taorian'izay ilay tompon'antoka tamin'ity famonona ity. Ity farany moa dia ny haiky ny heloka vitany rehefa tratra izay. Resabola no voalaza ho antony disadisa izay ny afara tamin'izao famonona na manankaiky izao araky ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana trano. Tena hadinontsika araky izany ilay ohabolan-drazana manao hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana satria amin'izao fotoana izao aleo ny olona very fihavanana sy very finamanana izay toy izay very eo amin'ny resabola izay. Ka ny pirofo izao fa vola no tena mahamay ny olona fa tsy ny fihavanana sy ny finamanana intsony satria resabola avy no namonon'olona tamin'ny fomba mahatsiravina tahaka an'izao nisanga tany Mandritsara izao. Midika izay fa tena efa andivozom-bola ny saintsika amin'izao ankehitriny izao. Ekena fa mafy sy sarotra ny fiainana fa na dia zany aza dia tsy vahaolana ny famono eo amin'izay resabola etseroa izay. Ny Sofia sy ny Andapa firaisankina no hery araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Olona iray ihany ny zanaky ny faritra Sofia sy ny Andapa izay faritra Sava. Hita taratra amin'ny fomba fiainana andavanandro izany
eny na ny fomba fiteny aza dia mitovy midika izany fa foko iray ihany izy ireo. Tamin'ity herinandro ity no nanamafy ny firaisan-kina ny samy zanaky ny andapa izay mivondrona anatin'ny fizana sady ny fampiarahaba tratry ny taom-baovao 2024 tonga nanotrona ity lanona ity ireo sombamboaka maro izay voafidy avy amin'ny faritra Sofia izay tarihy ny mpitondra teny Razakamanana Andre ary ny solotena ny Sofia Miray kosa ny mpitondra teny Marcelin Tsarasidy nandritra izaya fety nataony zanak'andapa izay. Seho iray ahitana taratra ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana ny tsangan-javatra tahaka an'izao ary manamafy eo amin'izay resaka fifankatiavana sy ny firaisan-kina na dia samy lavitra ny tany fiaviana izao fety fampiarabana tratry ny taona nataony zanak'andapa izay natrony ireo zanaky ny Sofia ity. Nanaitra ny maro indray raha vao nandresy nahita an'ity vaovao izay niparitaka iran-tapazoratsirasira Facebook ity fa omby 700 be izao no maty ny latsahampotaka tany Matsiatra ambony. Omby misa 700 ny latsahampotaka tamin'ny andro ny 20 aprily tokony tamin'ny 9:00 tao amin'ny tanàna iray izay ampitany EPP ambala mitsinjony ampita antsinanany rano any komina Soaindrana distrikany Vohibato tao amin'ny fokotany Iaragnany Andrefana iny. Omby saika hoentina any Antananarivo ireo tradoza ireo. Omby ny mpandranto avy any Fotandrevo Ampanihy raha ny tatitra nataony lehibe ny fokotany Iharana Ouest iny. Efa tonga nijeriny zavanisy tany an-toerana ireo tokony andraikitra izay miasa eny an-toerana any ka mbola tsy fantatra mazava no tena antony na tonga anireto omby 700 be izao izay nolatsahampotaka tany an-toerana ireto. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay voalazantsika atery am-piantohana ity. Tokatrano roa no lasibatra izay roa lahy mitampiadina no nandroba ny vola 5,7 sy 2 ariary. Lela vola mahery ny 2 lasa ny Jolay izay nitampiadina nandritra ny fanafiana tao amin'ny fokotany Besarety komina Amparafaravola ny alina 420 lasa teo iny. Olon-dratsy roa lahy izay nitondra basy niditra ankeriny tao amin'ny trano roa samihafa io tamin'ny 12 sasany alina tany hoany no voalaza ho tomponantoka tamin'izany. Tsy nisy alaharo nambanan'izy ireo fitaovam-piadina ny tompotrano ka lasan'izy ireo ny volabe izay voalaza teo aloha ireo. Na dia efa miezaka manao entso-zavatra aza ny mpitana filaminana any an-toerana any dia hita fa mbola manano sarotra ihany ny hamehezana sy hamongorana hatramin'ny fakany ny asan'ny Jolahy misy any amin'ireo faritra mahamay amin'izao fotoana izao ireo. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay rehefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.